Dia ampifaliana indray ry havana malala no iarabanantsika mpianakavin'ny finoana rehetra mahatratra ity anio alakamisy 17 volana May 2024 ity. Andro lehibe natokany fiangonana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Miakatra any an-danitra mandray ny seza fiandrianan'i Jesosy Kristy mpanjakantsika ka mendrika ho deraina sy ankalazaina indrindra. Koa aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aroavy, ary avy amin'ny fanafito izay eo anolohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Ndeha hitsangana sika rehetra ry havana malala hidera sy hanome voninahitra an Jesosy Kristy Tompo sy mpanjakantsika. Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakan'Andriamanitsika sy ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay mpiapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina, ary izy ireo naharesy azy no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no anjaka mandrakizay. Amen. Itsara ny fonelanao Andriamanitra, sy ona tendrombohitra tanàna masina, ka iza no hiakatra, izay mahitsy fo, izay madio tanàna, izay manao mito, fameno ny mpanavotra, fameno ny mpanavotra, fameno ny mpanavotra, ireo hiakatra. Miantra no atompo mba hifalianay, voavoatra ny tranonao midira aminay. Jehova no mpanjakanay, mpanjaka ty anay, ny hery voninahitra sy ny fisaorana, anao tokory tomponay, anao tokory tomponay, anao tokory tomponay, mandraky izay tory. Eo mbabavaka isika dia rainay somainay voninahitra ianao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpanjakanay io, fa vitanao ny asa-pamonjena izao tontolo izao, ary indranao miakatra amboninahitra ho eo ankavanan'ny ray. Misaotranao zahay fa fahasoavana nampy fahasoavana no nomenao anay, ary mbola mampanantena anay koa ianao fa ho avy indray ka hanyray anay
ho any aminao. Mangataka aminao ary zay ry Jesosy Kristy tomponay io. Aoka niny fanainao masina mba hitaridalana sy hampahery anay. Aizanay midera sy manome voninahitra anao tokoa amin'ity andro ny akarana ity. Ary aizanay manome voninahitra anao amin'ny andro mpiainanay manontolo. Mangataka aminao izahay, hamasino izao fanompoam-pivavahana izao, mba ho hanitrakasitrahany eo anatrehanao, ary hanovozanay hery, hiavaozanay amin'ny fanoloran-tena masina, hanompo sy hankalazanao amin'ny andro mpiainanay manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpanjakanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Ianao amin'ny fanajana ry havana ary eritrereto lalina ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, no ny fitaky Satana sy ny fandriky ny devoly, dia tsy tafatoetra ao am-potsika ny sitrapon'Andriamanitra. Maro koa ny ota izay malaky mahazo atsika, koa andesika kehitriny hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka ary ny fotsika tsiraray avy hanaraka izao tonim-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, anao irery ihany ny fahamarinana, ao aminao kosa nefa ny misy ny rarino anay, fa mpanota tsy mendrika izahay. Tsy misy azonay atao hialanay amin'ny fitsarana marina ataonao, fantatray ny fahalemenay sy ny fahotanay rehefa nandre ny sitraponao izahay. Koa kehitriny, mangataka aminao izahay Tompo, vonjeo izahay, avelao eloka izahay, no ny zanako malalanao izay miambonahitra anio ho Tompo sy Kristy. Aoka reny fifonan'i Jesosy Kristy ho anay, no ahitany fifaliana sy famelombelomana indray anio, ka iombonanay amin'ny fifaliana mandrakizay, lovan'ny masina rehetra izay novonjena tao aminao. Tompo tsy toa Andriamanitra io, miaino ny vavakay, diovy sy hamasino ny fonay. Ry Kristy mpanafaka anay io, mamindrafo aminay, aoka re ionina ny fahatezeranao aminay. Ry fanahy raisy ny zanaka mandrakizay io, vonjeo izahay ka hampaherezo. Amin'ny alalan'ilay tiana indrindra dia Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
ndeha hitsangana isika rehetra ankehitriny ry havana handray ny teny soa mahafahalomen'Andriamanitra antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny soratra masina, iza no hampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra ho an-tanin'ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ka ho anao izay nibebaka marina tokoa, voavela ny helokao noho ny amin'ny Kristy mifona ho anao, medy rano tomponao. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Jesosy tsy miova omaly siany ary mandraky izay fa tsy mba mamitaka mifona ho antsika eo ankavanandra Jesosy reriany reno isanana. Ny olona voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoany, koa ny fanekempinoana larana faharoa na ny fanekempinoana nikianina no ijoroantsika rehetra vavolombelona. Fa navelan'Andriamanitra ny helontsika, tena navelany tokoa. Azontsika ny famonjena, lovantsika ny lanitra. Ndeha ariavako malala, hiaraka hanambara ny finoantsika isika. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, Zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nomboana tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ho an-tanin'ankavanany ray. Avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Hosanna
Dia isika ry havana hivavaka mialohan'ny hamakitsika ny teny soratra masina, hivavaka isika. Da Andriamanitra rainay eo midera sy mankalaza ny anaranao izay noho ny amin'ny fitiavanao. Satria mbola tianao hatrany izay Tompo hiaina amin'ny teninao. Ary tonga ankehitriny ny fotoana izay handraisanay izany teninao izany, hiainonay ny teninao ary handraisanay ny hafatra avy amin'izany teninao izany ry Tompo. Ny angatanay ry Tompo dia ny fanainao masina. Aoka anjaka ty anatinay, anjaka ty anatin'ny fonay ahafahanay mandray izany teninao izany, mba ho tena teny fiainana ho anay ny teninao ary ho teny velona ty anatinay ihany koa, azahoana fiainana. Dia mitenena Jehovah voninkaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatanay ny vavakay. Amen. Sakafo ny baibolinareo ry havana ao amin'ny mpanjaka faharoa, mpanjaka faharoa toko faharoa, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra amby folo. Mpanjaka faharoa toko faharoa, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra amby folo. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary ny efa tafita izy roalahy dia hoy Elia tamin'ny Elisa: angatao izay ataoko ho anao dia tsy mbola misaraka aminao aho. Dia hoy Elisa: masiny ianao, aoko ho anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy: sarotra ny nangatahanao, kanefa raha mahita ahy misaraka aminao ianao dia ho anao ihany izany, fa raha ty izany kosa dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandesy niresaka izy roalahy, dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roalahy. Ary Elisa niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe: rikaiko, rikaiko! Eny kalesiny Israely sy ny mpitaingy tsovaliny. Dia tsy nahita azy intsony izy. Ary noraisy ny fitafiana notriariny roa. Ary nalainy ny kapotiny Elia izay nalatsaka avy teny aminy, dia niverina izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana. Dia noraisiny Elisa ny kapotiny Elia ilay latsaka avy teny aminy, ka nakapony ny rano. Dia hoy izy: aizy Jehovah Andriamanitra Elia? Eny, Elisa koa nikapoka ny rano. Dia nisaraka roa izany ka dia nita izy. Filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, ny andininy fahasivy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nikodemosy namalaka nanao taminy hoe: atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalaka nanao taminy hoe: ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy hinonareo, ahoana no hinonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra, no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Asan'ny apôstôly toko voalohany, ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe: Tompoko, amin'izao va no ampidinao ny fanjakanao amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy:
tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendreniny ray amin'ny fahefany ihany, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza zany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe: ry lehilahy Galaliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay efa nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray, tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ndeha hitsangantsika rehetra ry havana hanao ny hira fahafito amby 160 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Petraka ianareo ry havana. Ry avako malala rehetra amin'ny Tompo dia omba sy ampahery antsika mandrakarivana Jesosy Kristy. Andro niakarana ity alakamisy ity, andro lehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana zany ry havana, satria tonontsika mazava ao amin'ny fanekemponontsika ny hoe niakatra any an-danitra mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray. Ary izay ny mahazava-dehibe azy, tahaka izay nahatongavan'i Jesosy Kristy tamin'ny Krismasy, akalazaintsika fatratra ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny Paska, dia mitovy lanja amin'izany koa ity anio ity, miakatra any an-danitra Jesosy Kristy Tompo sy mpanjakantsika, ka tia napetraka tsara eo amin'ny fiainana, mahampino atsika eo amin'ny fiainam-pivavahantsika ry havana, izany lanja ny andro niakarany Tompo any an-danitra izany. Ndia ro raisitsika ry havako ny asan'ny apôstôly toko voalohany ka ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faha 1:10. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faha 1:10. Eto amin'ity asan'ny apôstôly ity no ahitantsika ny tena mahazava-dehibe ny andro niakarana. Ny mahazava-dehibe ny andro niakarana, voalohany io no hitarika atsika hibanjina ny lanitra ary anantena atsika ny avian'ny fanahy masina. Ny andro niakarana no mitarika atsika hibanjina ny lanitra ary handrandra sy anantena ny avian'ny fanahy masina. Hoy ilay teny malaza efa haitsika tsenjery loatra eto amin'ny andininy fahavalo, fa azo hery ianareo
amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, teny efa fampanantenana nomeny Jesosy Kristy no tsy maintsy ialany eto amin'izao tontolo izao ary anirahany ny fanahy masina ho an'ny mpianatra. Hoy izy eo amin'ny Jaona 4:12, fa izaho milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, fa raha mandeha aho dia rahako aminareo izy. Anio zany amin'ity andro alakamisy ny akarana ity no nanatanterahany Jesosy Kristy izany fialany amin'ny mpianatra izany, tsy ho eo amin'ny mpianatra intsony, tsy hiaraka amin'ntsony, kanefa mampananteny izy fa na tsy miara-dalana amin'ntsony aza Jesosy Kristy dia hanome ny fanahy masina Jesosy Kristy, fanatanterahany Jesosy Kristy, ny teny fampanantenana izay efa nolazainy ity andro alakamisy ity. Ka dia indro izy miakatra amboninahitra any an-danitra ary mibanjina sy mijery azy ireto mpianatra ireto manantena ihany koa ny fanahy masina. Hoy ny filazany tsara ny Jaona 7:4-12 sy 5:12, anankiray amin'ity perikopandroany ity, ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Asandratra hiakatra any an-danitra ny zanak'olona dia Jesosy Kristy, ary ny fijerena sy ny fibanjinana izany no hananana fahavelomana, no ahazahoana hery, no hananana fiainana mandrakizay. Jaona eto amin'ny filazany tsara dia mampitahy tsara ary manambara ny tenin'i Jesosy hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Mampahatsiaro antsika kely ary havana malala io tantaran'ny Mosesy tany anefitra nanangana ny menarana io, Nomerito 2:5, fa rehefa namely ny zanak'Israely no ny mononana sy ny fahotana, ny menarana, nandringana azy sy ny arety mandringana, naniraka ny Mosesy Andriamanitra, nanangana ny menarana varahany, nametraka azy tamin'ny hazo lava, ka izay nijery azy, Nomerito 2:5, izay nijery azy dia velona. Ary ankehitriny Jesosy Kristy no asandratra, ka izay mijery sy mibanjina ny Jesosy Kristy dia ho velona, hanana fiainana mandrakizay. Alakamisy, andro hanandratana ny Kristy ho any an-danitra. Itao manasian-tsona antsika hijery sy hibanjina ny Jesosy Kristy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Fa raha mijery azy sika dia ho velona, raha mijery azy sika dia ho sitrana, raha mijery azy sika dia hanana fiainana, fiainana feno fifaliana santariny ety an-tany, kanefa fiainana sy fahavelomana mandrakizay raha any an-danitra. Faharoa ry havako malala, zava-dehibe loatra ny andro ny akarana, satria ny andro ny akarana no mampiorina ny finoantsika fa misy tokoa ny lanitra ahasokafany Jesosy Kristy ho antsika. Izao andro ny akarana izao no mampiorina ny finoantsika fa tena misy ny lanitra ahasokafany Jesosy Kristy ho antsika. Eto amin'ny asan'ny apôstôly 2:9-10, ny fahitan'ny mpianatra ny Jesosy niakatra hitany masina, avy eo dia tsy hitany ray, ary ny fisian'ireo roa lahy miakanjo fotsy izay poniny lanitra, dia vavolombelona manambara fa misy tokoa ny lanitra, tsy angano ny fisian'ny lanitra, ary zany raha teo anie nefa teny fampaherezana, fampanantenana lehibe nomen'ny Tompo antsika
ao amin'ny Jaona toko 4:10 hoy Jesosy, ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia andray anareo indray ho any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Iny Jesosy lasa niakatra any an-danitra iny, tsy hoe nandeha te hipetraka fotsiny ihany, fa misy asa lehibe mbola tanterahany, dia izy manamboatra fitoerana ho antsika ary mifona ho antsika eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra ray. Ny afatry ny andro ny akarany ho antsika ary havana malala. Ny afatra dia ny hoe raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'izay toeran'i Kristy. Katsao ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'i Kristy. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara miseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ity andro ny akaran'ny Tompo tany an-danitra ity dia manome antoka ao antsika fa misy ny lanitra, misy ny fiainana mandrakizay, ary ampaherezana antsika tsy hitanondrika hijery izao tontolo izao mialevona, tsy hitanondrika hijery izao tontolo izao feny faharatsiana, fa hitraka hanana fanantenana ny amin'ny fisin'ny lanitra, ny fanantenana, ny fiainana mandrakizay izay amboaran'i Jesosy Kristy ho antsika tsiraray avy. Farany ry havako malala, ny mahazava-dehibe ny andro ny akarana dia mampiorina indrindra koa ny finoantsika ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy indray. Mampiorina ny finoantsika ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy indray. Hoy ny teny fampaherezana sy fampanantenana nomen'ireo anjely ireto mpianatra izay nitraka nijery ny lanitra ireto. Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Eo amin'ny tantaran'ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tsy sarahan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra sy ny fiaviany indray. Tsy hoe lasa niakatra Jesosy dia mijanona any, fa mbola hiverina indray handray antsika ho any aminy. Raha lasa izy dia izany ny finoantsika, fanantenana velona tsy azozongozonina eo amin'ny fiainantsika, fa mbola hiverina indray izy. Tsy fantatsika na ny ora na ny fotoana hieviny, fa izao fanatanterantsika ny fivavahana izao fankalazantsika ny andro ny akarana izao dia efa fampaherezana atsika, fitezana sy fampiomanana atsika ny amin'ny fiverenany indray. Ny zava-dehibe dia tsy ny ahafantatra izay ora sy fotoana roviny ianao Jesosy no hiveriny, fa tsy maintsy ho avy izy, fa ny zava-dehibe andrasana amintsika dia miomana sy mitandrina mandrakarivo. Niakatra ny an-danitra ny Tompo, namboatra fitoerana ho antsika, mifona noho ny fahotantsika. Izay anjarantsika kosa mitandrina, miambena, ka mivavaha fa tsy fantatrao izay ora sy fotoana hiavian'ny Tompontsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza ry havana. Amen.
dia isika hivavaka ry havana ho setran'izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany, hivavaka isika. Misy ohatranao zay Andriamanitra rainay fa nomenao indray zay ny teninao ny afatry ny teninao tamin'ny lalan'ny mpanomponao. Saotra dia amin'ny fiasan'ny fanenao masina na hahafahanay nandray izany teninao izany, teninao izay mampianatra anay ny amin'ny mahazava-dehibe ny andro ny akaran'o Jesosy Kristy hoe ho ankavanany iray. Misaotra Tompo fa mitarika anay hibanjina ny lanitra izany, azahoanay ny fanahy masina, azahoanay hery amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany, ary mampiorona anay fa misy tokoa ny lanitra izay sokafanao Jesosy Kristy ho any izay mino anao, ary mampiorona ny finoana ihany koa ny amin'ny fiavianao Jesosy Kristy ka hitarika anay hiomana sy hitandrina ary hiambina mandrakariva mandra-piavinao Jesosy Kristy indray eny amin'ny rahany lanitra. Dia mba ho isan'ireo izay olom-boavondy izahay, hisitraka ny fiainana mandrakizay izahay ary aina mpifaliana sy aina amin'ny fiadananao Jesosy Kristy. Andriamanitra rainay eo, mangataka ny fiasan'ny fanenao masina trany izay mba hampitoetra izany finoana izany aty anatinay ka tena tsapahanay izany mazava-dehibe ny amin'ny fiakaranao Jesosy Kristy izany. Dia ianao Tompo no hiasa manan-kery aty anatinay ary ametraka hatrany ny fanenao masina amin'ny mpino tsiraray avy mba tonga anay ana fanantenana mandrakariva ny amin'ny fiasan'ny fanenao masina. Ankehitriny ary zay Tompo dia entinay ambavaka eo am-pelantananao amin'izao andro ny ankarana izao ny fiangonanao. Ianao Tompo no hijery manokana ny kristianina rehetra, hijery ny isa-tokantrano ianao ary mba mandrakariva ny isa-tokantrano, hita mandrakariva ny isa-tokantrano ary fahasoavanao tsy hasaraka na afoy ny isa-tokantrano avy. Mangataka aminao zay Tompo tehiriza amin'izany fahasoavanao izany ary omenay mandrakariva ny hery sy tanjaka ny fahasalamana hiatrehanay nandavanandrom-piainanay. Dia mampaherezanay mandrakariva ianao Tompo amin'ny alalan'ny fanenao masina. Entinay ambavaka eo am-pelantananao koa Tompo izao firenena izao. Dia mba mandrakariva ny firenenay ianao, hanasitrana ny taninay ianao ary hita mandrakariva ny vahoaka malagasy rehetra. Dia voninahitro Andriamanitra rery ihany Tompo ny antom-pisinay, ny fiainanay, ary ianao nampianatra anay mandrakariva ny tanterahanay ny sitraponao. Mariky ny fiombonanay Tompo dia sitrakainy manakambana izany vavaka izany amin'ny vavaka tsara indrindra izay nampianarinao manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay io ny anona sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondranay ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia isaorantsika ny Tompo ry havana malala nampiombona sy nampiray antsika tamin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana alakamisy andro ny akarana izao. Dia mbola manasa antsika ihany koa ny amin'ny alahady ho avy izao amin'ny fanompom-pivavahana izay ombonantsika manomboka amin'ny 10 ora maraina. Dia samy mitrotra mambavaka sika ry havana mirary mba samy ho tratry ny Pentekosta amin'ny herin'ny lahady ho avy izao izay anatanterahany Jesosy Kristy ny teny fikasany hanomezany antsika ny fanahy masina. Dia mbola iombona ho amin'izany fotoana lehibe eo amin'ny fiainam-pinoana sy ny fiainam-pivavahana kristianina izany isika. Mirary antsika samy ho tratry ny Pentekosta ry havana malala. Dia ary hamarana ny fotoana isika ny hira 7:300 no ataontsika dia ho apetraka ny tsodrano. Manasa antsika rehetra hitsangana ry havana. Siangkan
ho tanteraka aminareo rehetra ny nitsodrano zay tononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana zay nitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy any hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany io masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay ho aminareo kosa ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.